Alleluia, tsara ny andriamantsika fandray miarabantsika rehetra tompoko amin'ny anarana mahery Jesosy Kristy tonga soa fanatrian'Andriamanitra tsika sy ianao. Mino fa tsy kisendrasendra ny ahatongavantsika ato fa Andriamanitra ny safidy asy anao eto androany ka mendrika omentsika voninahitra izy mendrika hisaorana izy satria tsara sady tiantsika izy ary tiantsika mbola andray ny tenin'Andriamanitra ndray hatrany zany hoe famonjena izany ho voninahitra ndrery any azy rery voninahitra ny amin'ny fotoana tahaka izao ary isaorana ary akasitrahana hatrany Andriamanitra. Isaorana hatrany ireo mpanompon'Andriamanitra izay misana ity ministera ity mamesehatra ahafana mivelatra mizara mitombo ao anatin'izao asa fanompona izao dia mankasitraka anareo indrindra tompoko isaorantsika rehetra manaraka tsy tapaka ny fotoana tahaka izao ho tahian'Andriamanitra ny antsika sy ianao na ara-panahy zany na ara-materialy satria ny tenin'Andriamanitra dia marina hoe ka tsy amin'ny fanjakany sy ny fahamarinany dia izao rehetra izao anaraka asy ianao rehefa mikatsaka ny ara-panahintsika ny ara-materialy tsy mila tadiavintsika zany fa Andriamanitra manome maimaimpona ho antsika sy ianao ao anatin'izany. Mino fa eto Andriamanitra manasa antsika hipartazy maximum araka ny tenin'Andriamanitra hoe toreo filazantsara manerana an'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra miparitaka satria ny tenin'Andriamanitra no andraisan'ny olona famonjena sy ny lalana rehetra dia mino fa ataontsika sy ianao zany voninahitra Andriamanitra rery any. Raha misy fifaliam-pontsika sy ianao dia manova réaction manova commentaire amezantsika voninahitra ho an'Andriamanitra irery any zany. Maretatra amin'ny farany mivonona fa eto ny Andriamantsika eto izy amin'izao fotoana izao mila mino an'izany zao sy ianao fa eto Andriamanitra tsy za ny hoe te anao an'izao fotoana izao na hoe te hisafidy an'olitra an'izao fotoana izao fa Andriamanitra mihitsiny safidy antsika sy ianao mihitsiny eto androany. Ndao tsika hisaotra an'Andriamanitra. Maro ny asa magaga izay nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao tsy ho voatanisantsika eto izany fa tsaroa fotsiny hoe vao miposaka maraina io masoandro io dia efa Andriamanitra miasa vao mamindra ny tongontsika sy ianao dia Andriamanitra miasa vao mihiratra ny masontsika sy ianao izy daholo ny ambadika ny zavatra rehetra ka raha ohatra hoe indray androntsika raha mety tsy ampy hisaorantsika an'Andriamanitra nefa eto Andriamanitra miaino fisaorantsika sy ianao. Dia tsika hanatitra fisaorana fiafakasitrahana avy any anaty foditsika ho an'Andriamanitra eto androany. Ary ihany koa angataka ny fanahy masontsika hiasa malalaka ny ao anatin'izao fotoana izao. Hifona ihany koa tsika satria tsy mendrika mandaingitsika hozy izy ny tenin'Andriamanitra raha milaza ny tenantsika fa marina ary mampandainga azy ary ny teniny tsy ao anatintsika. Dia mino fa vonintsika sy ianao hifona anantona seza fiandriana fahamarinan'Andriamanitra mbola misokatra ho aso anao ny fitoerana masina indrindra mbola misokatra ho anao famindrapon'Andriamanitra mbola misokatra ho amin'ny famindrapon'Andriamanitra zany. Ary eto dia tena angatakitsika ny fanahy masina tena hoe hisy atmosferan'Andriamanitra mihitsy eto ka izay asan'ny fahavalo hiasa eto tsy ambinina tsy hanam-pahefana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay mitady ametraka blokazy ao anatin'ny saintsika ao anatin'ny fotsika tsy tanteraka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fahavalo efa resy zany fahavalo efa maty zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alohan'ny ivavahaditsika dia andeontsika hijery tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay hitantsika ao amin'ny Apokalipsy 4:1-9 ka hatramin'ny 1:20 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary raha ny zava-mananaina amin'ny voninahitra sy haja ary fisaorana ho an'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana dia izay velona mandrakizay dia ihany koa eo anoloan'izay mipetraka eo ambony seza fiandrianana ny loha olona 420
ka ivavaka amin'izay velona mandrakizay dia ny satro-boninahitra eo alohan'ny seza fiandrianana ka anao hoe ianao ny tomponay sy Andriamanitra no mendrika indray voninahitra ny haja ny hery fa ianao no nahary ny zavatra rehetra ary no ny sitraponao no na nisy na ary azy. Amena zany ten'Andriamanitra. Raha ny zava-mananaina ozy izy no hanome voninahitra azy sy haja sy fisaorana. Minao fa tsika senao mbola mananaina eto androany. Tsy maty ny saotra an'Andriamanitra fa tsika senao mbola velona ary velona mandrakizay. Asan-drato ary feo atsika dia andehantsika ivavaka amin'izao fotoana izao. Dada amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao zay Andriamanitra ary midera manome voninahitra mankalaza ny anaranao. Ianao le rainay, ianao le dadanay, ianao le Andriamanitray. Misaotra anao zay Andriamanitra mankalaza manome voninahitra ny anaranao satria tsara ianao. Tsara tamin'ny fiainanay ianao Andriamanitra. Toy izao izay dia no fahasoavanao, no famindraponao, no fitiavanao dia mbola mijoro zay Andriamanitra. Mbola velonaina soma tsara izay. Vita ny tontolo andro dia no ny fanatrehanao zany Andriamanitra, no ny fiasanao mahery vaika tsy takatry ny sainay. Niaro ianao na matsy ianao, nitantana anay tamin'ny toerana rehetra izay nalehanay ianao, nanolo-tsaina ianao. Maro ny zavatra nataonao Andriamanitra ary indrindra fotoana tahaka izao mbola andrenesanay ny teninao sy ahafahanay mbola manompo anao hatrany hatrany dia isaoranay ny anaranao zany Andriamanitra. Mankasitraka mankalaza manome voninahitra haja dera ho anao zay Andriamanitra satria tsara loatra ianao. Amin'izao fotoana izao Andriamanitra dia raha ny fotoana tahaka izao tsy hoe ny amin'ny herinay na ny fahalalànay na ny fahaizanay fa tena hoe aoka ny fanahy masonao hiasa eto androany. Mangataka ny fanahy masonao Andriamanitra akatoerana ato anaty foko, akatoerana anaty fon'olona izay manaraka izao fotoam-bavaka izao. Tena hoe aninka ny atmosferanao Andriamanitra amin'ny toerana misy ny tsirairay avy. Tarito izahay amin'izay rehetra tokony ataona eto fanahy masina ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Raiso ny toeranao fanahy masina dia ataovy ny asanao tsara eto androany. Amin'izao fotoana izao Andriamanitra dia manantona anao pasahiana izay tsy mendrika izay tsy tanteraka izay. Fa ianao ilay Andriamanitra marina ary masina ary tanteraka indrindra. Fona aminao izay Andriamanitra, izay rehetrarehetra mety nataonay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao. Ianao ilay Andriamanitra mahita miafina indrindra, ianao ny hamelanay, ianao ny hamindra fo aminay. Rahanao Jesosy Kristy hanafaka anay, rahanao Jesosy Kristy hanamarina anay, rahanao Jesosy Kristy hanadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Misaotra indrindra ray satria tsara ianao. Atolotray momba ny tenanay rehetra Andriamanitra ho anao fa tsy ho anay. Hanompo anao izay ho tianao izay hanaja anao izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Atolotray Andriamanitra, voninahitra, emboka manitra akasitranao momba anay rehetra. Halleluja. Amin'izao fotoana izao Andriamanitra nina blokazy sakana lefa amin'ny fahavalo eto androany. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa tsy ambinina zany. Fa ny hery ny fanahy masina mirotsaka ny ao anatin'izao fotoana izao. Fanahy masina maka kontrolina ny tsirairay avy eto androany. Ninina izay afafy ny fahavalo, tononoko fa fahavalo efa resy zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary any amin'ny fary mirehatra afo mendrika an'izany. Tsy hanan-kely, tsy hanam-pahefana eto izany. Ary tsaina ianao fanahy masinao dada, ataovy ny asanao tsara, aoka ny voninahitra ny isiony ao anatin'izao fotoana izao. Aoka ny atmosferanao ny hirotsaka ny ao anatin'izao fotoana izao. Mesahy ianao Andriamanitra. Raha ianao miasa tianao izy. Deo tsika amin'izao fotoana izao atsiaro ny asa izay nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainako sy tamin'ny fiainanao nandritry ny herinandro lasa. Zavatra be dia be nataon'Andriamanitra ary indrindra hoe nahafahantsika niatrika an'izany Pasika izany ihany koa. Dia isaorantsika lehibe Andriamanitra. Mbola nataony nahita an'izany Pasika 2020 sy 2021 izany izao sy ianao. Deo tsika isaotra an'Andriamanitra fa tsara izy. Tsy haiko zavatra nataon'Andriamanitra. Namaly ny vavaka anao ve izy, na nasitrana anao ve izy, na maniolana anao ve izy. Niaro zanakao ve izy tamin'ny nandeha nianatra ny zanakao, nandeha niasa ve ianao narovany maro tsy tambisaintsika sy ianao zany. Ary indrindra ihany koa namezany antsika sy ianao ty herinandro vaovao ity dia isaorantsika an'Andriamanitra lehibe zany. Ary ihany koa apetrakintsika feno eo am-pelatanan'Andriamanitra zany herinandro zany. Izy
nitarika antsika, izy ny ame tolotsaina asa ianao ny ho lavorary ny herinandrontsika sy anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alohan'izany dia andao antsika hijery tenin'Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny Salamo Salamo 5:100 andiny voalohany ka hatramin'ny 5. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Miderany Jehova miantsony anarany, atao fantatra amin'ny firenena ny asany, mirao azy, mankalaza azy, saintsainy ny fahagagana rehetra ataony, atao voreharehanareo ny anarany masina. Aoka io faly ny fony izay mitady an'i Jehova, mitedava ny Jehova sy ny heriny, ka tsy mandrakariva ny tavany. Tsarovo ny asa mahagaga nataony dia ny fahagagana sy ny fitsarany vavany. Amen. Zany ny tenin'Andriamanitra. Midera ozy izy an Jehova miantsony anarany. Tsarovo ny asa mahagaga izay nataony. Mino fa mahatsiaro an'izany sosy anao. Sokafo ny fotsika dia andaontsika anandratra ny vavakantsika ho an'Andriamanitra. Dada amin'izao fotoana izao mbola tsy mitsahatra izay misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy satria tsara sady mpanao ny tsara ianao. Maro ny asa mahagaga nataonao tamin'ny fiainanay Andriamanitra tao anatin'izany herinandro lasa zany. Tsy hoe modinay tsitana modinay fanina zany, araka ny teninao hoe tsarovo ny asa mahagaga, dia tena tsaronay fa ny asa mahagaga ianao Andriamanitra dia makasitraka anao zay. Misaotra satria lehibe fitiavanao anay Andriamanitra. Tena lehibe Andriamanitra izany fiarovana zany. Amin'izao vanim-potoana efa miaratsy zao dia tena miasa ianao 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dia miasa ianao ka mendrika isaorana ianao Andriamanitra. Indray izay mieritreritra hoe fo zay dia tahaka izao nefa tsy nohony avy aminay fa nohony amin'ny fahasoavanao zany. Miasa zay dia mieritreritra hoe nohony fa noho ianao mbola manome hery tanjaka fahasalamana ho anay, mamatsy anay, makasitraka anao zay ray satria tsara sady mpanao ny tsara ianao. Lehibe izany fitiavanao zany Andriamanitra. Misaotra anao ihany koa Andriamanitra satria mbola nataonao nahita mipasika 2 sy 2 izay. Fahatserovana ihany zany nefa izay mbola nisafidianao ihany koa Andriamanitra natratra an'izany dia soranay lehibe anao. Teny izay nalefanao ampiova amin'ny fiainanay nandritra zany pasika zany dia akasitranay ny anaranao zany Andriamanitra. Misaotra anao ny amin'ny herinandro vaovao ty Andriamanitra akasitranay ny anaranao. Maro ny olona Andriamanitra mety hoe mbola nanao projet nieritreritra fa hoverinay mety hoe efa lasa izy fa izay manokana ny safidinao dia mendrika isaorana ianao, mendrika hoderaina, mendrika kalazaina ianao satria tsara ianao Andriamanitra. Apetraka ifeno eo ampelantananao Andriamanitra zany herinandro zany. Fanay masinao hitarika anay tsiraray avy, fanay masinao hameno anay tsiraray avy, fanay masinao hanolo-tsaina anay tsiraray avy, fanay masinao ame fahendrena ho anay tsiraray avy ao anatin'izany herinandro zany. Mba ho lavorary anay ny herinandronay Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny hery ny fanay masinao hiaraka aminay tsiraray avy, ameno anay tsiraray avy. Ny afo fanay masinao handidina anay tsiraray avy, ny anjerinao handidina anay tsiraray avy. Tsy misy masona tana fahavalo afaka hitanay na hikasika anay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa ianao ny anjakany ao anatin'izany herinandro zany. Tera laza voninahitra dia ho anao rery ihany Andriamanitra. Alleluia. Amen. Amen. Na tsara ny Andriamantsika. Mino fa feno fifaliantsika sy ianao ao anatin'izany. Deo tsika hideran'Andriamanitra satria masina izy mendrika hoderaina izy ankalazaina izy eto izy amin'izao fotoana izao. Sokafo ny fotsika sy ianao ataovy hitan'Andriamanitra mihitsy. Sokafo ny vavanao midera azy ao anatin'izao hira izao. Andao ary tompoko. Fiderana sandatray no fitoerana miankoky izay iteranao manandratra ilay anara masina eo ambony fiderana sandatray no fitoerana
kukizay miteranao anandratra iray anara-masinao masinyanao bevoninaitrao mendrikanao tompony sandratra izao retrizao iondrikana te ianao tompo ianao misandratao Alleluia, tsara ny andriamantsika, eto le masina indrindra, eto le mendrika indrindra, eto le tsara indrindra dia ny andriamanitra tsika izany. Alohan'ny andrenesantsika ny ten'andriamanitra dia andehotsika hivavaka amin'izao fotoana izao. Hivavaka aloha tsika
araka ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny Galatiana 5:22 ka hatramin'ny 3:20. Dia antsika tena angataka ny vokatry ny fanahy masina mba tena meno antsika sy ianao mba tena ho hita kristianina modely tsika, ho hita kristianina araka ny sitrapon'Andriamanitra tsika, ho hita kristianina tena manana ny vokatry ny fanahintsika sy ianao ho voninahitra Andriamanitra rery ihany. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharim-po, fahamorapanahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po, tsy misy lalàna manohatra izany. Amen. Sandrato feo antsika sy ianao hoy izy ny tenin'Andriamanitra izay mangetaheta dia izy no fokisana ary izay mangataka dia izy no mena. Ataovy amin'ny finoana izany vavaka izany amin'izao fotoana izao. Mivavaha ary tompoko. Dada amin'izao fotoana izao ary midera mame voninahitra ny anaranao. Andriamanitra tsara indrindra ianao. Hoy izy ny teninao Andriamanitra izay na dia ratsy aza mahay manome zava-tsoa ny zanakay maika fa ianao mahay manome fanahy ho an'izay mangataka aminao fa efa nomenao anay fanahy masinao Andriamanitra, fa izany fanahy masina izany dia mila vokatra ka eto tena mangataka vokatra ny fanahy masinao ho anay tsiraray avy eto Andriamanitra, mba tena ho kristianina araka sitraponao izay, mba tena ho kristianina modely izay, mba hita kristianina hita taratra eny amin'ny tontolo manodidina izay fa tena misy an'izany Jesosy zany, misy an'izany fahafenona vokatry ny fanahy zany. Ka eto Andriamanitra dia mangataka izay mba tena hoe olon'ny fitiavana, olon'ny fifaliana, olon'ny fiadanana, olon'ny faharim-po, olon'ny fahamorapanahy, olon'ny fanaovan-tsoa, olon'ny fahamarinana, olon'ny fahalemem-panahy, olon'ny fahononam-po izay tsiraray avy eto Andriamanitra dia tena tahaka izany. Mba tsy hoe ho vakianay fotsiny tenao fa tena hoe ho pratikenay mihitsy Andriamanitra ho voninahitry ny anaranao rery ihany dia fenoy an'izany izay tsiraray avy Andriamanitra. Izany fifaliana izany dia tena hoe mandositra mihitsy ny fahavalo ary tena hoe miala lavitra izy raha manana an'izany fifaliana sy fiadanana izany izay tsiraray avy. Izany fitiavana izany dia afaka tena hoe vao hitan'ny olona izay dia tena hoe resy lahatra ny olona fandray an'i Jesosy Kristy. Dia mino fa ianao ny ameno andreo tsiraray avy ireo ho anay Andriamanitra ho voninahitry ny anaranao. Tehirizo aminay tsiraray avy izany Andriamanitra amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masinao ho voninahitra ao rery ihany. Anao ny dera ny haja voninahitra mandrakizay raha eo. Alleluia. Amen. Amen. Tsara ny Andriamantsika. Alohan'ny andrenesantsika ary ny tenin'Andriamanitra mivonoana tsara tsika sy ianao eto androany. Anaraka nyty iritsika fanahy eo dia mino fa fanahy masina meno antsika, anositra antsika dia afatsika mandray tsara ny tenin'Andriamanitra ho voninahitra andrery ihany dia andao ary tompoko. Melo
zay fanamaso finoely avy aminao ho any amin'izy moa zahay fanahy ianao sakaizanay mamenoanay androany fianao no antenairay alleluia ndeo avetsika zany fanahy io ny anabavy rehetra Halleluja ianao no antenanay isan'andro ianao rery any tompo Alleluia, tsara ny Andriamantsika, mino fa nameno asy anao Andriamanitra, ary mino fa feno ny herin'Andriamanitra tsika afatsika mandray ny ten'Andriamanitra eto androany. Mangetaeta eto antsika sy anao androany, toa tsika hivavaka arakaraky ny etaeta izay ao anatintsika dia azany afahantsika ho voata amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra. Mivavaha ianao sakafo ny fonao amin'izao fotoana izao, mangatà teny ray avy amin'Andriamanitra eto androany. Tsy izany teny hafa Andriamanitra ny teny amin'ny alalan'ny teniny eto androany dia seho amin'ny fiainantsika sy anao voninahitra Andriamanitra. Amen. Asandrato ary ny feo antsika. Tady amin'izao fotoana izao misaotra anao izay ary midera manome voninahitra ny anaranao izay. Tonga amin'ny fotoana izay mbola itenenanao amin'ny fiainanay hatrany Andriamanitra, ary mbola iteny aminay foana ianao raha mbola tsy ho avy any amin'ny lanitra Jesosy Kristy, ary mbola iteny aminay foana ianao mandrakizay. Mitenena ary amin'ity androany ity Andriamanitra ho voninahitra ny anaranao rery any. Ary ho tsaina ireo fanahy masinao Andriamanitra, tovy manana fovonina izay afanay tena mandray ny tenao makato manatanteraka ny tenao voninahitra ny anaranao rery any te. Mino Andriamanitra fa ianao ny asa, mino Andriamanitra fa ianao ny tarika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsy te mihoatra na milatsaka fa izay ampitenenao Andriamanitra dia izany no teneniko eto androany ho voninahitra ny anaranao rery any. Misaotra indrindra Andriamanitra. Halleluja. Amen. Amen. Na tsara ny Andriamantsika sady mpanao tsara izy. Misy tena Andriamanitra ovakiko amintsika sy ianao eto androany. Lohateny ty fizarana fohy ty moa dia ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra.
mino fa tsy lany amamitsika ny tenin'Andriamanitra raha isan'andro tsika mamaky toko ray andininy ray Genesis jusqu'à Apocalypse dia maro ny tenin'Andriamanitra ary tena hoe ananantsika kristiana fanantenana amin'ny hoavintsika ny tenin'Andriamanitra. Ndontsika maky tenin'Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny marka toko fa 9 andininy fa 5 manao hoe aroa izy tamin'ny mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Amena zany tenin'Andriamanitra. Mandehana zany hoe mandehana zany dia maniraka asy ianao hitory ny tenin'Andriamanitra na moa filazantsara dia ny tenin'Andriamanitra. Ao anatin'izany dia misy fijoroana vavolombelona kely ho ataoko voninahitra Andriamanitra rery tsy hoe voninahitrako zany na hoe za te hilazalaza fa tena hoe amezako voninahitra ho an'Andriamanitra. Dia mino fa ho ataontsika senao ihany koa zany tamin'ny alalan'ny nandraisako famonjena nahafantarako an Jesosy Kristy dia tamin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra nizara ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe nanatanteraka an'io tenin'Andriamanitra io izy hoe mandehana torio filazantsara zany hoe manaparitaka ny tenin'Andriamanitra. Tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay nizarain'ny mpanompony dia nahafantarako an Jesosy Kristy ary nahafantarako hoe kaiza mbola tena misy vidiny lehibe eo anatrehan'Andriamanitra. Ary tamin'ny zaharany efa nandray ny tenin'Andriamanitra nandray famonjena dia hoe Andriamanitra raha tamin'izaho mbola tsy nafantatra mihitsy anao mbola tsy nafantatra mihitsy ny teninao mba nisy nitory tahaka izao dia mino fa tena hafa mihitsy nefany Andriamanitra dia manana planina ho aso anao. Amin'ny fotoanany izy no manao an'izany dia tsy tarany Andriamantsika fa mamonjy antsika izy dia mino koa fa ho ataontsika senao zany sao sy anao dia mpanompon'Andriamanitra safidian'Andriamanitra torio filazantsara torio ny tenin'Andriamanitra andraisan'ny olona famonjena tahaka izay nandraisako ihany koa ny famonjena dia tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny fomba ahoana moa tsika hitory raha tsy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny fomba ahoana moa ny olona ny alala an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy izay iray ihany raha tsy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Ty volany ty moa dia hoe volan'ny famonjena. Ny tenin'Andriamanitra hitondra famonjena ho an'ny olona rehetra amin'ny alalako sy amin'ny alalanao manaparitaka an'izany ho voninahitr'Andriamanitra rery ihany. Tenin'Andriamanitra dia Andriamanitra ihany. Donetsika maky tenin'Andriamanitra izay hitantsika amin'ny Apocalypse toko fa 7 andininy faraka 12 ka hatramin'ny 13 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary nahita ny lanitra voasokatra aho ka indro nisy soavaly fotsy ary izay mitaingana azy dia atao hoe matoky sy marina. Ary amin'ny fahamarinana no hitsarany sy hiadiny ary ny masony dia lelafo ary tamin'ny lohany misy diadema maro ary izy manana anarana voasoratra izay tsy misy malala akory afa-tsy ny tenany ihany ary miakanjo voafafy ray izy ary ny anarany atao hoe tenin'Andriamanitra. Amen. Zany Andriamanitsika ny anarany ozy izy atao hoe tenin'Andriamanitra dia Andriamanitra irery ihany zany. Teo vovonjy ve zao sy anao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra mila minontsika sy anao mila mino izay voasoratsika sy anao fa Andriamanitra sy ny teniny dia iray ihany. Amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra no andraisantsika famonjena nahafantarantsika ny Jesosy Kristy sy ny asa lehibe izay ataony amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao. Trereto fotsiny amin'ny teny Andriamanitra araka ny teny faminaniana moa ao anatin'ity volan'ity hoe hofokisako fahaelavelona izy araka voasoratra any amin'ny Salamo 91:16. Hofokisako fahaelavelona izy mino an'izany ve tsika senao fa efa manomana an'izany toerana izany Andriamanitra. Zany hofokisana fahaelavelona izany anie dia tena hoe ho velona mandrakizay famonjena zany eto mandalo ihany. Fa matoa Andriamanitra nandefa izany teny izany hoe hofokisany fahaelavelona tsika senao mandrakizay atsika senao zany. Fa mila tsika mino ny tenin'Andriamanitra, tsika malala ny tenin'Andriamanitra, mila tsika mifandray amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra nentsika mamakivaky an'izao fiainana izao. Dia tsika ny hijery tenin'Andriamanitra hamarintsika izany tenin'Andriamanitra izany
hoe Andriamanitra sy ny teniny dia iray ihany. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra amin'ny jaona voalohany toko voalohany mino fa haintsika sainao tsara zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Teny ozy izy dia Andriamanitra. Tamin'ny voalohany teny ozy izy ary ny teny tao amin'Andriamanitra. Mino an'izany ve tsika sainao fa Andriamanitra sy ny teniny dia iray ihany. Ty tenin'Andriamanitra ity ny sakafo tena mahavoky indrindra. Tsy ny mofo ihany ozy izy ny veloman'ny olona fa ny tenin'Andriamanitra. Jereo Jesosy Kristy tamin'izy mifadianina 4 andro sy 4 alina. Inona navaliny ny Satana rehefa naka fanana azy? Ataovy tonga mofo izy Satana io vato io raha zanak'Andriamanitra ianao. Fa ahoana ozy izy Jesosy tsy mofo ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Zany hoe tena mahavoky ary tena mitondra voka-tsoa ny tenin'Andriamanitra. Ao ny anitsiny, ao ny anamboarana, ao ny manasitrana, ao ny mamaolana, maro ary indrindra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra no andraisantsika famonjena ilay toerana tsara indrindra izay noman'Andriamanitra ho asoanao. Raha mamaka ny tenin'Andriamanitra tsika sanao dia fantatritsika mety sy ny tsy mety ary ho ataontsika sitrapon'Andriamanitra. Ao misy ny tenin'Andriamanitra aza mangalatra, aza mamon'olona maro tsy tambo isaina, aza mangalabadin'olona. Fantatritsika zany dia mino fa tsy ataontsika raha ohatra tsika ka tena hoe matahotra an'Andriamanitra. Rehefa matahotra an'Andriamanitra tsika dia matahotra izay voalazany. Amen. Tsara ny Andriamanitsika ary tena matoky sy marina tokoa izy. Eto izy amin'izao fotoana izao ary iteny amin'ny fiainantsika sanao izy hatrany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Androany arany dia raiso reto teny reto avy amin'ny vavan'Andriamanitra ho asoanao androany. Raiso reto fa izy momba asoanao. Tsisy tokony mampanahy antsika sanao, tsisy tokony mampatahotra antsika sanao. Rehefa manana ny tenin'Andriamanitra tsika, rehefa misaintsaina ny tenin'Andriamanitra tsika, manatanteraka makatoa ny tenin'Andriamanitra. Androany dia iteny amiko asy aminao Andriamanitra. Ndao sokafo ny baibolitsika sanao tsarovy fa Andriamanitra dia be fitiavana izy. Raha ohatra tsika mijery eto amin'ity zao tontolo izao ity, raha misy ny tena be fitiavana indrindra hoe amin'ny maha-olombelona dia ny reny zany. Mino fa mamanao tena tianao ary tsy foiny ianao, na dia hoe ianao ara lasa nandao anazy, fa ao anatiny foana ianao ary tiany foana ianao. Ary misy ndray aman-dreny na maditra ny zanany na maninona ny zanany, tiany foana. Maika fa Andriamanitra zany. Andriamanitra tiantsika mihoatra lavitra izy. Jereo ny reny tena tiany zanany, fa andaova kitsika ny tenin'Andriamanitra ho asoanao androany. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 7:7-5 manao hoe mety manadino ny zanany minono va ny vehivavy ka tsy mamindra fo amin'ny zanaka nalaoky ny kibony. Mety manadino ihany izy, fa izao kosa tsy mba manadino anao. Zany tenin'Andriamanitra. Mety manadino ny zanany minono va ozy izy ny vehivavy. Mety manadino ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Fa ahoana ozy izy tsy mba manadino asy anao. Tsy manadino atsika zany Andriamanitra. Eo foana izy, présent foana izy amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao. Ndao amarintsika zany tenin'Andriamanitra zany tena tsy manadino atsika Andriamanitra. Sokafo ny baibolitsika ao amin'ny Isaia ihany Isaia 7:7 manao hoe na dia mandra-pahantitra reo azy dia tsy miova ao. Ahoana ozy ny tenin'Andriamanitra? Mandra-pahantitra tsika sanao dia tsy miova izy. Ary mandra-pahafotsy volonareo dia izao ihany no isahirana mitondra anareo. Izao no nanao ka izao ihany no hitrotro. Izao no hitondra sy anafaka. Zany tenin'Andriamanitra. Mandra-pahantitra reo izy ny tenin'Andriamanitra. Tsy miova izy. Mandra-pahafotsy volonareo. Izy ihany no isahirana sy mitondra antsika sanao. Zany ny Andriamanitra antsika. Zany ny Andriamanitra antsika. Tia antsika. Tsy miova izy mandrakizay. Raiso zany tenin'Andriamanitra zany fa tia asy anao Andriamanitra.
tsy manadino atsika izy, mamonjy atsika izy. Eto zany Andriamanitra zany raiso-ampinoana zany ten'Andriamanitra zany ary saintsainy soraty ao anaty fonao mihitsy fa Andriamanitra tsy miova izy. Teniny zany zay ny tenenako anao hoe tenin'Andriamanitra dia tena ananantsika fanantenana ny amin'ny hoavy. Tenin'Andriamanitra farany hovakiako aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy minao fa aitsika senao tsara zany hovakiako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary tena fanantenana ho atsika zanak'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra. Teny aloako vavan'Andriamanitra ho aso anao ty androany tsy ho anarery fa ho aso anao. Ty baiboly ty dia natao ho atsika senao fa tsy natao ho arery. Ka raisitsika ny tenin'Andriamanitra dia tena hoe matoky azy tsika senao. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra amboko sy aminao eto androany. Isaia 1:7 manao hoe aza matahotra anao fa momba anao ao ary aza merikerika foana fa izao no Andriamanitra ao. Mampahery anao aho sady mamonjy anao. Eny mitantana anao amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinako ao. Amen. Zany ny Andriamantsika. Mampahery anao aho izy sady mamonjy anao fa aza matahotra anao. Zany ny Andriamantsika mampahery atsika izy na karazana situation zay lalovantsika senao. Mampahery azy anao Andriamanitra. Mamonjy atsika senao Andriamanitra. Mitanatana atsika senao amin'ny tanana ankavana fahamarinana izy. Fa ozy izy ny teny aza matahotra. Tenin'Andriamanitra zany. Doantsika senao raha nandray tsika senao teto androany. Minao fa nandray ny tenin'Andriamanitra tsika senao. Maro ny tenin'Andriamanitra zay tiako zarainy tiako ampitaina amintsika senao fa minao efa betsaka zany minao fa misy tadidinao zany ary tsy maty ao anatin'ny sainao sy ao anatin'ny fonao mandrakizay fa ho velona ao anatintsika senao ny tenin'Andriamanitra. Amen. Tsara ny Andriamanitsika dia ho tahinany atsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Ho tahintsika satria ny aintsika teto androany dia saintsaina tahaka ny tenin'Andriamanitra izay hitantsika any amin'ny Josoa 1:8 saintsaina andro aman'alina ozy izy ty boky ny lalàna ity dia saintsaina an'izany zao sy anao ho voninahitr'Andriamanitra rery ihany. Loantsika amin'izao fotoana izao hivavaka ndoantsika hisaotra an'Andriamanitra fa mamy loatra zany teniny zany. Tsara loatra izy amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao. Toy izao tsika senao dia mbola noho ny Andriamanitra miteny amin'ny fiainantsika, miasa amin'ny fiainantsika. Ndoantsika hivavaka amin'izao fotoana izao tsaroa fa ny tenin'Andriamanitra dia velona sy mahery. Fa hivavaka tsika mba tena ho velona sy mahery ao anatintsika ny tenin'Andriamanitra. Ho hita taratra amin'ny fiainantsika ary seho amin'ny fiainantsika voninahitr'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Anam-pinoana amin'izay lazaina sy voasoratra ny tenin'Andriamanitra tsika senao. Ary ny herin'ny fanahy masina ny hirotsaka amintsika hitahiry ny tenin'Andriamanitra ao anatintsika senao. Izy fanantenana indray ho velona ao anatiko sy ao anatinao fa izy ilay mpamonjy tsara indrindra. Asan-drato ary ny feo atsika amin'izao fotoana izao. Dada amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao izay ary midera ny anaranao masina indrindra izay fa tsara ianao sady mpanao ny tsara ianao. Ianao ilay tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Ianao ilay miteny amin'ny fiainanay isan'andro isan'andro. Tsara ianao dada misaotra amin'ny teninao. Vavak'izay amin'izao fotoana izao Andriamanitra fantatray fa araka ny voasoratra dia teninao dia velona sy mahery ary maranitra tahaka ny sambatra roa lera. Fa Andriamanitra ho vavaka amin'izao fotoana izao mba tena ho velona ato anaty fonay. Mba tena ho mahery ao anatinay ny teninao Andriamanitra. Ka tena hiseho amin'ny fiainanay ny voninahitra ao. Mba tena ho kristiana miaina amin'ny teninao izay sy ny sitraponao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Oka izay tsiraray avy tena ino izay voalaza, izay voasoratra araka ny teninao Andriamanitra. Tahy aminay ny hery fanahy masinao Andriamanitra. Hitahiry an'izany teninao izany ahafahanay manana fanantenana amin'ny hoavy dia famonjena mandrakizay izany. Misaotra indrindra raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Amen. Amen. Na tsara ny Andriamantsika sady mpanao ny tsara izy. Minao fa nandray ny tenin'Andriamanitra tsika ary raha vita ty fotoam-bavaka ty dia verevakiana ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra rehetra teo fa tena ho tsapanao izany fahalebiazan'Andriamanitra amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao izany.
tsy miova Andriamanitra antsika mandrakizay dia tsika isotra n'Andriamanitra lehibe tamin'ny fotoana teto izy teto fanatrehany teto fanamasina ny asa ary ihany koa ametraka ny tiality eo am-pelatanan'Andriamanitra tsika izy momba asy ianao hatrany hiaro atsika izy na dia anatin'ny torimaso ary dia tena hoe izy fiadanana ny torimaso tsika menofy atsika izy afataratsika ihany koa sitrapony hatrany dia asandrato feo atsika tompoko. Dada amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao zay ary midera manome voninahitra ny anaranao zay satria tsara sady mpanao tsara ianao fotoana teto dia isaoranay ny anaranao fanatrehanao mahery vaika Andriamanitra isaoranay ny anaranao zany misaotra satria teto ianao niasa ianao Andriamanitra ianao ny Andriamanitra zay nanatanteraka an'izao fotoana izao dia mendrika omena voninahitra sy nihaja ianao nitera mandrakizay satria tsara ianao misaotra ny vavaka izay nasandratray fahafenoa ny vokatra ny fanahy fitarianao anay mandritry ny herinandro indrindra ny teny izay nalefanao anananay fanantenanana amin'ny ho avy Andriamanitra dia makasitraka anao zay ary midera ny anaranao masina indrindra izay tsara ianao Andriamanitra sady mpanao ny tsara ianao misaotra amin'izay olona rehetra nalefanao teto Andriamanitra izay nalefanao nandefasanao ny teninao andray famonjena hatrany dia makasitraka indrindra raha eo alleluia amen. Dada amin'izao fotoana izao dia mametraka nyty ality eo am-pelatananao izay ianao hitsangana hiaro anay tsiraray avy raha mivoaka raha ohatra Andriamanitra misy olona mbola hivoaka dia ianao ihany koa hiaro anazy ao anatin'izany hiaro anazy ianao Andriamanitra raha andeha hiasa izy zay raha ao anatin'ny torimasonay dia hiaro anay koa ianao Andriamanitra ny anjelinao hitoby manodidina anay raha anao Jesosy Kristy andrakotra anay tsiraray avy ho voninahitry ny anaranao fiarovana ny tsiraray avy izay hivoaka ny trano andeha hiasa dia tena hoe avita mihoatra zay tsy noeritreretiny izy Andriamanitra fa mihoatra ny ataonao Andriamanitra satria Andriamanitra manao mihoatra ianao tahiony tsiraray avy Andriamanitra ao anatin'ny torimaso meo nofy meo révélation meo fahitapity ihany koa Andriamanitra fiadanana fifaliana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ireo mandeha miasa ihany koa Andriamanitra dia tsy ambaka an'izany fa amianao mihoatra izay rehetrarehetra avy aminao izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho tahiana ny tsiraray avy alleluia amen amen tsara ny Andriamantsika sady mpanao ny tsara izy hiaro atsika ny Jehova momba atsika izy ameno atsika hatrany Andriamanitra fahasoavana sy famindrapoana araka atsika amin'ny andro rehetra iainantsika dia toetra ao hatrany Jehova andro lavintsika sy ianao aminao rery fahasoavana sy famindrapoana araka amin'ny andro rehetra iainako dia toetra ao hatrany Jehova andro lava ao ho tahianantsika niditra tao anatin'izao fotoam-bavaka izao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ho tahiana mihoatrintsika mivoaka ao anatin'izao fotoam-bavaka izao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra veloma daholo tompoko dia amin'ny manaraka indray. Ferineu amlani tinjai Itunja fiadanana si fifalina Ari fiainana manja kizai